Natetsy amin'ny efitrano malalaky ny collège Rasalama tamin'ity androndroany ity nipiasa avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fotoana izay natokana izy ireo ifampiarabana noho ny fatratrarana ny taom-baovao nitondrany izy ireo ihany koa ny fomba fijeriny amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Mandalo fotoatsaratra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo araka ny fijeriny fivondronam-ben'ny piasan'ny commune ny fisamatsama-kevitra no antony goavana amin'ny mampisarisary ny fitantanana raha ny fijerin'izy ireo everiny fivondronam-ben'ny piasan'ny commune Antananarivo renivohitra ity ary izay misy piasatra amin'ny 507,000 fa mila olona mahay mampivondrona izy ireo ary nambarany ny faniriany tokony hirotsahany era falimanana PDS teo aloha ny fivondronan'izany. Tamin'taona 2007 reny natsiaro fa tena nisy olona zay mihitsy nanasana azy manokana nisy olona zay tanatin'ny fotoana fohy tsy mahamenatra zany niara nahita an'izany ny Antananarivo voakana Antananarivo tanatin'ny fotoana fohy tsisy zavatra tena ohatrany hoe tsy vita tsisy zavatra tsy vita na ny zaridaina teo Analakely na ny teny amin'ny Petite Vitesse na ny tsisy zavatra tsy vita nafinaritra daholo na teny Ambojatovo sy ny sisa hitanareo amin'izany fa mila zany hoe zany ny piasana Antananarivo olona mahay mampivondrona ny piasana Antananarivo zany ary avy tany piasana tsaka ny zavany ary mijery an'izay le piasa raha ny fanirina moa nenay zay piasa zany piasa na tanàna Antananarivo renivohitra ary mangataka mihitsy zay raha ny fanirinay dia hoe mba izy no kotohananay zany raha ohatra ka tena ohatrany hoe ilatsaka ny tanàna zany zahay koa mihitsy satria eny anivon'ny tanàna sy ny anivon'ny reny faritra rehetrarehetra eny amin'ny tany reny nahatsapa mihitsy zany hoe fisiny PDS era falimanana zany ka raha sitrapon'Andriamanitra ka vonona amin'izany izy dia vonona koa izay piasa amiray atao anatin'ny tanàna Antananarivo tena ohatrany hoe anoana azy ary tena hoe ametraka azy amin'ny toerana reny tanàna. Mbola tsy nanome valiteny amin'ny fandraisana anjara anaty amin'izay fivitianana ben'ny tanàna izay kosa hiera falimanana filohan'ny délégationna ny Antananarivo renivohitra teo aloha. Fanasana no voaraiko niaraka tamin'ireny firaisan'ny piasan'ny commune ireny tsy nampoiziko zany le zavatra ampiasana tamin'ireny satria fankatiavana foana ny rahana tamin'ny mpiara-miasan'ny commune dia fampiarabana tratry ny taona no nahatongavako teto kanefa dia tonga tokoa ny fanindrinitsareo hoe niresahana amin'izany toerana toa hoe makadiro be izany satria tsy vidany hoe sarotra lisy fa tena fanampy mihitsy defi zany no anaovana eto satria dia raha antsika malala ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'izao ka hoavy ny fotoana mbola amaliko an'izany fa ny zavatra misy eto zany dia fankatiavana mbola mitoetra firaisana izay ny zavatra tena matetika teo hoe miaraka sy ray ary ifamela dia ora ny fitsaratsara-kevitra ny hevitra tsy mitovy ny firena politika. Mbola tsy namaritra ny fotoana ilazany ihany koa ny mety ho firotsahana tsy ho amin'izay ben'ny tanàna Antananarivo izay izy.